Falmiraba tsikarira malala tratrity zoma fa 7 ny volana jona ity ny mofanatsika anio dia ny Filipiana toko faharoa vakina minaran Jesoa koa raha misy famporosiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana dia tanteraho ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona ny fifampiandanina na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao namany io mihoatra noho ny tenany, aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto zavako malala ny taratasy izay nambaran'ny apôstôly Paoly mpisy ho an'ny Filipiana dia miresaka momba ny famporosiana ny olona ao amin'ny Kristy. Ny hoe ny fiarahana amin'ny Kristy dia mampirisika ny olona raha tena jerena nanoratany azy dia manao hoe ny famporosiana ny olona ao amin'ny Kristy ve moa tsy tokony hitondra anareo amin'ny fitiavana sy ny firaisampo ary ny firaisan-tsaina. Zany hoe ny firaisan-tsaina sy ny firaisampo na ny firaisan-kevitra dia ateraky ny firaisan'ny olona amin'ny Jesoa. Ny zava-dehibe zany dia mamitra fanontaniana ny tokony fanontaniana mipetraka mandrakariva dia ny hoe aiza ho aiza ny firaisana amin'ny Kristy, moa ve mifandray marina manana firaisampo marina amin'ny Kristy ny olona, fa ho an'izay rehetra manana firaisampo amin'ny Kristy dia tonga ao anatin'ny avy hatrany ny firaisan-tsaina na ny firaisampo sy ny firaisana fitiavana. Mazava ho azy fa ny filazantsara ny epistily an'ny Filipiana dia epistily miivo amin'ny antsoina hoe kristolojia na miivo amin'ny momba an'i Jesosy Kristy. Marina fa Paoly tena isany miresaka betsaka ny momba an'i Jesosy, saika ny soratro Paoly dia manazava ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Fa ity ny Filipiana kosa dia hitantsika fa miresaka manokana tsy ilay Jesosy zanak'Andriamanitra mpamonjy ihany fa tena ilay hoe Jesosy tao anatin'ny fanetretena, ilay Jesosy naka ny endriky ny mpanompo, ilay Jesosy nanaiky izay ny fahafatesana farany ambany indrindra dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny andron'ny fanjakana Romanina dia ny olona ataontsika hoe sanatry faikan'olona no nombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny sazy farany ambany sy farany mafy indrindra dia ny fanombona amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy olona manana aja mamboninahitra tamin'ny andron'ny Romanina ka nombona tamin'ny hazo fijaliana. Fa matetika ny andevo na ny olona zay ataontsika hoe tena tsy ilainy ny fiarahamonina mihitsy no nombona tamin'ny hazo fijaliana. Azay sary zay nasehon'ny apôstôly Paoly eto hoe aoka ho ao aminareo zao saina izao. Fa izy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy Jesosy dia ny foanany tenany ary noraisiny ilay toerany mahampanompo, ilay toerana ratsy indrindra. Ary jereo tsara fa nanomboana ny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ary dia tany ivelan'ny tanàna, zany hoe tany amin'ny toerana fandoroana fako, tany amin'ny toerana izay ataontsika hoe tsisy heviny tsy ilaina, toy ny hoe nariana ao, tsisy heviny nariany ny fiarahamonina. Zany ny sary izay asehon'ny toerana nanana ny bonan'i Jesosy na ny endriky ny famonoana na ny zavatra ny hoe tena. Io Paoly manao hoe tsy mendrika an'izany izy, tsy mendrika an'izany izy fa itsika olombelona ny endrika an'izany. Satria raha jerena teo amin'ny tantara, maha olombelona tsotra fotsiny ara-tantara dia tsy nanana fahadisoany Jesosy, fa itsika olombelona no nanota dia naka ny toerantsika ny zanak'Andriamanitra. Dia hoy Paoly manao hoe ny firaisana amin'ny Kristy dia manova ny toetsaintsika. Raha ohatra ka tena ao anatintsika zany firaisana amin'ny Kristy zany saina totsika mihevitra ny fanafoana tenan'ny Kristy, fanafoana tenan'i Jesosy hoe nanana ny zavatra rehetra
kanefa nanafoana ny tenany zany de tonga ho azy ao anatin'izay rehetra te manana fiainana ao amin'ny Kristy, manana fiomboana ao amin'ny Kristy, ny firaisampo, firaisan-tsaina, firaisam-panahy. Ny tonjato enantsika ry havako de mitonjato ny fandrosoana fantatry zany. Betsaka ny ataontsika hoe marina fa mitonjato fa 8 fa 7 tonjato ny atao hoe grande découverte. Fa izany na zany ara ny tonjato fa 120 koa de ny 20 de nahitana fanatsarana maro samihafa ireo zay ataontsika hoe zava-baovao isan-karazany hoentin'ny tonjato fa 7 fa 80 de ny zakazaka no atsarain'ny tonjato fa 20 ary hitantsika kehitriny fa tonjato zay ahitana ny fivoaran'ny science, fivoaran'ny teknôlôjia sy ny endrika zavatra maro samihafa zay mitondra soa ny fiarahamonina nefa koa mitondra zavatra zay manova toe-tsaina isan-karazany. Ilatsika koa fa tonjato ny faharavana ny tonjato ny efininninny lazaitsika de tonjato ny faharavana izao iainantsika izao. Ny faharavan'ny tontolo iainana fotsiny ohatra zay atao anatin'ny 700 taona de ataontsika hoe tratratsika tao anatin'ny 100 taona farany ny fiazakazahan'ny faharavana, ny ala potika, ny tsiresahana ny couche d'ozone, ny fiovana maro isan-karazany ary vokatrany de miovana ny toe-tsain'ny olombelona azy. Miazakazakitsika milaza mariny milaza ny atao hoe fandrosoana fa mampametram-panotaina koa tena fandrosoana marina tokoa ve le fandrosoana azaitsika io fandrosoana kehitriny io satria raha jerena ry havako malala ka tsaraina amin'ny soratra masina betsaka tsina ny azo io tsarana raha ataontsika hoe andao tsaraina ny atao hoe fandrosoana raha tsaraina amin'ny lafiny siantifika fotsiny ihany izy de mety atao hoe mandroso tokoa fa nefa ny olombelona ry havako malala tsy lafira ihany fa raha tsaraina fotsiny izy ataontsika hoe amin'ny lafiny fahendrena malagasy ohatra na tsaraina amin'ny soratra masina zay maha isika atsika de anakolazaina betsaka fa de ho lasa danja mihitsy zany fandrosoana zany na ny marimarina kokoa isy betsaka tsy maintsy ho lavitsika ateraka zany fandrosoana zany. Fa anankiray zay tandrifa mity tenen'ny Filipianina ity de zao ry havako malala ny Filipianina zay manazava zany fa manao hoe arakaraky ny rahantsika amin'ny Kristy na amporosiantsika anatona ny Kristy eo mpiainana amin'ny Kristy fa arakaraky ny iranantsika firaisampo sy fanatonana ny Kristy ny manafoana ny korota-piarahamonina isan-karazany. Korota-piarahamonina zay atao hoe ateraky ny tsy firaisan-tsaina na ny tsy firaisampo tsy firaisam-pitiavana mihitsy aby. Itsika teo hoe nandray ny ohatra momba ny vanim-potoana ankehitriny hitantsika fa ny fandimbidimbiny aina eto amin'izao tontolo zao ny karazana civilisation de ny civilisation atsika zany de civilisation zay anjakanina ataontsika hoe individualisme la civilisation zay everitsika hoe civilisation na fiainan'ny samy oloko azy, fiainan'ny samy oloko azy ary rehefa ny fiainan'ny samy oloko azy ny manjaka samy oloko an'ny tenany samy oloko azy za olona ho ay fa tsy am'izay fotoana zay de ny fisokafako aminao na ny fisokafako amin'ny mpiarabelona amiko de tsy zavatra voatery itsony fa zavatra safidy afaka tsy misoratra aminao fa zay no antsoina hoe samy oloko azy. Ny fisokafako amin'ny hafa handray ny hafa na anaiky ny hafa de safidy fa moa ve amin'ny fiavahana kristianina na amin'ny fiarahamonina malagasy fotsiny ihany ana de tena safidy ny fisokafana amin'ny hafa ry havako tsia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe samy manao ny namany mihevitra ny an'ny namany fa aza ny tena ihany, samy manao ny namany mihoatra noho ny tena ny hafa zany hoe ny fisokafako amin'ny hafa de tsy safidy fa tena adidiko mihitsy fa tsy zay ny fiarahamonina iana-ankehitriny fa fiarahamonina ho an'ny tenany ihany ary fiarahamonina ho an'ny mahamaika de ny tena zay mahafaly ny tena zay mahasambatra ny tena zay mahafeny ny tena ary vokatrany de hitatsika fa saika mikorotana ny fiarahamonina ankehitriny
narina inona na iny rehefa ko malala ny fiarahamonina rehefa tsy ampy firaisampo, rehefa tsy ampy firaisan-tsaina de manjary mivakivaky ho azy, tsy mahazaka fihizanany toetra, tsy mahazaka ataotsika hoe zavatsarotra. Rehefa mafy ny fiarahamonina, mahay mifandray ny fiarahamonina, mafy tsara ny zavatra mampifandray ny fiarahamonina rehefa ko malala, de zao mahazaka fihizan-toetra izy. Io mamarina ny tenin'ny tolo malagasy dia manao hoe soroka miara-milanja, sy ny hoe tongotra miara-mamindra, ary izay toetra zay ny hoe etanjaray mora zaka. Ny hoe rehefa ny fiarahamonina rehefa ohatra ka miray soroka tsara izy, ka rehefa misy zavatra irahana mienta, olana iraha mitondra de zaka. Fa rehefa ohatra ka miparitaka ny fiarahamonina, misaratsaina, ny fiarahamonina mihitsy hoe sahatsika io, dia tsy mahazaka fihizan-toetra, tsy mahazaka zavatsarotra izy. De hitatsika ny fanazavana nke ireo olona maro samihafa, ataotsika hoe mitranga any Frantsa ohatra, na mitranga any États-Unis ohatra, na mitranga ataotsika hoe any amin'ny toerakafa Brésil na eto Madagasikara sanatria ohatra mety misy an'izany, hoe raha vao sanatria miparitaka de tsy mahazaka fihizan-toetra. Fa ny fiarahamonina rehefa ko malala matontolo malagasy nahazaka zavatra sarotra zay navesatra lavitra noho zay enantsika izao, araka ny sahatsika manao hoe 100 taona lasa, 20 taona lasa na 30 taona lasa nandalo teto Madagasikara nendra mihoatra lavitra noho zao, ny amafiny fa ny soroka miara-milanja de nahazaka ny malagasy an'izany. Tsy lasa tsy nanana ny fahalalanatsika ny olona fa nanana ny toe-po kosa de ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina. Ary fantatrana fa eto Madagasikara manjaka de manjaka ny fahantrana, any ambanivohitra any manjaka de manjaka ny fahantrana. Ho an'izay tena mbola tsy niaina tany de tsy mahita fa any tena mafy mandeha kilometatra lavitra rehefa misy teraka de nandray bataina amin'ny bodofotsy, bataina amin'ny dra, hoentina mamonjy hopitaly, fatorana amin'ny zorony efatra reny dra reny de ranjaina amin'ireny miteraka, mandeha tongotra 9 kilometatra, 20 kilometatra, ndraindray tsisy vola ao an-trano fa ny fianakaviana no zay mifarila vodorindrina no tsy maintsy mifanampy any ambanivohitra zany any tena manjaka ny fahasairana any ka rary sy mirahina ny tambanivohitra de tsy tafavoaka mihitsy izy ao anatin'ny fahantrana, fa ny azakany any ambanivohitra ny fahantrana zay manjaka eto ambonin'ny tany io liavako de izy mirahina. Fa jereo tsara raha toa ka tena mijery ny fiarahamonina tsika ohatra hoe ataovy any amin'ny tany any andrefana na any antsinana koa efa misy an'izany, raha ampandalovina ny fahoriana nalova amin'ny eto Madagasikara nalova ny eto Afrika mandritra ny 2 volana fotsiny, tonga de mitabataba tsy mahazaka. Ny antony de satria ilay firaisampo sy ilay firaisan-tsaina tsy ao, de tsy mahazaka samy irery ilay fahoriana. Ary rehefa tsy mahazaka samy irery ilay fahoriana de reny hitatsika tonga de miantsoantso, mifanala baraka, mampiasa heritreritra, manao famonotena, manimba zavatra, mitady hoe iza ny fahadisoana sy ny sisa rehetra. Rehefa ko malala ny antony irasantsika n'izany oram-piarahamonina zany de hanazavana amintsika fa ny fiainana kristianina de hafa mihitsy, ny fiainan'ny mpino de fiainana hafa. Raha ohatra ka mitovy amin'ny fiainana zao tontolo zao ihany ny fiainan'ny mpino, raha ohatra ka mitovy amin'ny fiainana fiarahamonina zao tontolo zao ihany ny fiarahamonina atao hoe kristianina, dia matoa miazo fijaliana foan'ny Kristy. Raha ohatra ka mbola olona liana ady ihany atao hoe mpino, raha ohatra ka kristianina, raha ohatra ny mpino ka ao anatin'ny fiarahamonina tsy mitondra fitiavana sy faharetana ary firaisan-tsaina dia maty foana atao miazo fijaliana ihany Kristy. Fa ny atsapantsika rehefa ko malala ny fahatsanan'ny Kristy de ny tena fananantsika namana, ny fananantsika sakaiza, fananantsika olona miray fo amintsika. Ny firaisampo rehefa ko malala de ateraky ny fiarahana amin'ny Kristy, ary amin'izay fotoan'izay tsy safidy izy fa adidy, tsy vitany adidy akory ara fa tena didy, ny hoe za de asain'i Jesosy misokatra amin'ny namako, amin'ny mpiarabelona amiko. Ny hoe firaisampo, firaisan-tsaina, firaisam-pitiavana de tsy midika hoe tsy manana hevitra hafa mihitsy ianao na tsy, fa tena hoe
tsy mahatonga fivakisana, tsy mahatonga korontana, tsy mahatonga ady ny fahasamy hafako aminao, fa zay mahatonga zay firaisampo. De eto mpamanala ary avako malala de mitonanao izao avatry ny apôstôly Paoly zao, isokatra bebe kokoa amin'ny namana, isokatra bebe kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, indrindra ny fiangonana ary avako malala. Itsika kristianina zay zanak'Andriamanitra mamantana fiainana mandrakizay ty tany fandalovana ty, dia ampianaran'ny tompo antsika isokafantsika amin'ny namantsika, ametrahan'ny tompo fanontaniana amintsika ny hoe ino mandritry ny fivahiniantsika ty ambonin'ny tany, hoe inona moa no tompo teny ambonin'ny tany, de afaka mamaly fanontaniana tsoa hoe tompo teny ambonin'ny tany de nakanao modely, ianao Jesosy no nataoko modely nanafoana tena, nana zavatra be dehibe mety ho ny rehareana tahaka ny apôstôly Paoly angamba ianao ara-pianakaviana, mety nana zavatra be dehibe afaka ny rehareana tahaka ny Paoly koa ngamba teo amin'ny lafiny fananana fahazavan-tsaina, mety nana zavatra be dehibe tahaka ny apôstôly koa ngamba ianao teo amin'ny atao ara-politika satria citoyen romain ny apôstôly Paoly, mety mana zavatra be dehibe tahaka ny apôstôly koa ngamba ianao ny rehareana hoe taranak'olona nanatoerana tao amin'ny fiarahamonina, nataranak'olona ambony satria jiosy fasio ny apôstôly Paoly sy ny sisa rehetra. Mety afaka mana zavatra ny rehareana tahaka ny apôstôly koa ngamba ianao manao hoe za mahay asa tanana satria mpanao la izy, na afaka ny rehare tahaka ny apôstôly koa ngamba ianao mana zavatra ny rehareana tahaka ny apôstôly Paoly koa manao hoe za dia olona finoana, na koa za dia olona be fitiavana, fa zany rehetra zany de ny foanan'ny apôstôly Paoly ka hanetanana ny antsika hoe ny zava-dehibe de ny fananan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Mahatonga lay hira fasivy fitopolo sy efajato ny foron'ny zafy mahefa amin'ny hoe ay Jesosy ampizay, ny fanananao an' Jesosy fiandobanina antsony hoe fiainana, fa tsy fiafaranina antsony hoe fiainana. Ao amin'i Jesosy no fiandohanina antsony hoe fiainana mpifaliana ry havako, rehefa ao amin'i Jesosy tsika, zay ny voalohany indrindra, ovany zay firaisana ao amin'i Jesosy zay, na ny fijeritsika na ny fiainantsika, ary zay ny mahatonga antsika afaka miaina ny fahatsoram-piainana, mahatonga miaina ny fifaliana, mahatonga manana fisokafana amin'ny mpiarabelona amintsika, ka tsy olona kizitina, olona mora sosotra, olona tsy tohinina, olona tsy mihevitra fa tsy miego, na ny maizy azy ihany, na ny tantarany ihany ny heverino marina, ny fijeriny ihany ny heverino mety, ny azy ihany tsy zay ny olona zay ataontsika hoe nandray an' Jesosy, fa ny olona nandray an' Jesosy de nanafoana ny tenany aloha izy, ary mandray ny maizy azy an' Jesosy, ary omeny Jesosy fisina vaovao izy. Zany hoe io mahaenao anao io, lavinao aloha io, fa raiso aloha ny en' Jesosy, hoento amin'i Jesosy io, foany mihitsy, fa omeny Jesosy fahezina vaovao ianao. Raha fahezina vaovao anao io na le mahaenao anao io koa, sanatria tsy hoe very tanteraka io, fa raisin'ny Jesosy io, avaozin'ny Jesosy, avaozin'ny Jesosy mahamalagasy anao, avaozin'ny Jesosy mahatanora anao, avaozin'ny Jesosy mampanao asa tanana anao, avaozin'ny Jesosy mampivarotra anao, avaozin'ny Jesosy mampampianatra anao. Zay talenty zay ao ihany, fa izao ao amin'i Jesosy ndray zay lasa endrika vaovao no isehoany zay. De hoy Paoly manao hoe mampirisika anareo io ny ao amin'i Jesosy, hoe mahatonga firaisampo, firaisan-tsaina, fifankatiavana ao amin'ny tompo. De aza samy mihevitra ny azy ihany ary havako, fa samiko mihevitra ny any namany ko. Vavakisika tompo amin'izao zahay noho ny mofinaina ity zoma ity zahay ampianaranao lay fa fiarahamonina hafa ny fiarahana amin'ny Jesosy zay zanakao maty amin'ny hazo fijaliana, nanafoana tena ho anay. De ampianaro zay tompo avao isan'andro, tsy hanao fiainana tsy anjery, fiainana mandeha ho azy, fa fiainana metra-panontaniany amin'ny hoe aiza ho aiza amin'ny hazo fijaliana ao ny fiainananay Jesosy. Vitanay ve ny aina ny fanahafananao, ny fanarahananao, de mampaherezanay tompo mba ho mahatoky hatrany. De ampianaro zay hahita ny fahasoavanao, mba hitondra ny fahasoavanao zany ko hisokatra ho an'ny namanay. De anjaka amin'ny tsiray avy Jesosy ny fahasoavanao, ary amin'aranaovana zavavaka izany. Amen.